Niresaka ihany koa ny fijery ny fitantanana ny firenena ny sénateur Lilson de René nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety Omaly. Raha ny fijeriny dia kaboraraka ny fitantanana ny harem-pirenena ary tsy tompony tandrazana intsony ny malagasy. Tsika amin'izao fotoana izao efa miantombo ka tsy ho tompony tandrazantsika intsony. Azavaiko ny teniko. Ny morontsiraka rehetrarehetra io efa saika lafo vidy aby. Efa navidy amin'ny vahiny. Ny harena ambany tany efa saika lasan'ny vahiny aby. Ny eto Antananarivo ny hitanareo maso efa lasana vahiny na lasana karany ny toerana tsaratsara rehetrarehetra. Efa mijorojoro eto ambonin'ny Madagasikara fotsiny ny malagasy fa efa miantomboka tsy ho tompony tanindrazana intsony raha tsy mijoro haingana. 60% any mpitrandraka any aminay any fa ny 40% any fanjakana. Fa ny aty aminareo 2% ary zara raha hitan'ny fanjakana ny ankamaroany vokatra izay mivoaka. Dia rary ny ozy izy raha tsy mandroso anareo. Dia jerentsika koa Norvège. Raha tsy diso ny tenako anisan'ny mpamokatra pétrole matanjaka indrindra Norvège ary anisan'ny firenena mandroso indrindra. Raha tsy diso ny fitadidiako 5 libra zay olona hitrandraka fa 50% ny fanjakana 50% an'izay entreprise mitrandraka. Fa dia gratuit ny santé, resaka santé, gratuit ny resaka fampianarana, mandroso ny tanàna. Ary vao tamin'ny volana novambra iny nisy référendum atao Norvège hoe hiditra amin'ny Union Européenne sa tsy hiditra. Dia nandresiny non. Zany hoe tsy te ho voafatopatotro ny reto fikambanany iraisam-pirenena izy satria efa manana ny azy. Ka inona mahasakana antsika eto Madagasikara manana ny harembe raha ohatra ka tsy te ho voafatopatotra dia mamoaka lalàna mitovy amin'izay. Ka zay zavatra zay anisany ohatra ho raisiko ho entiko homena ny gouvernement ho entiko au niveau ny Sénat ho proposena hoe zao no fomba fiarovana ny harenantsika, zao ny fomba hampandroso antsika, fa raha tsy miova amin'izao rafitra misy zao tsika dia na zato taona eto tsika dia tsy handroso mihitsy.